Thème antsika androany a le resaka processus hoe ohatrany ahoana le miditra ao anatin'ny terre promise zany. Hoe rehefa tonga le fotoana zany déciden'Andriamanitra hoe hanatanteraka an'le promesse nataony amin'izay izy de hoe ohatrany ahoana le processus, ohatrany ahoana le zavatra mitrango ao anatin'izay zavatra zay. Tombotsika mivavaka foana aloha zany le izy ohatran'ny mahazatra. Misaotra anao indray zay Jesosy amin'izao fotoana izao, misaotra anao zay Jesosy amin'ny olona izay efa tonga eto amin'ity toerana ity. Vavaka zay Jesosy mba tena hoe ianao nitondra ny olona rehetrarehetra izay tokony handray an'izao hafatra izao eto amin'ity live ity. Vavaka zay Jesosy amin'ny olona izay any amin'ny Facebook na sy ao amin'ny TikTok. Mba ianao Jesosy nikasika amin'ny tsirairay avy indray androany. Ianao niteny amin'ny tsirairay avy indray Jesosy. Dia vavaka Jesosy hoe ianao koa ny ampiteny anay anatin'izao zavatra izao. Mba tena hoe izay zavatra niamponao Jesosy no teneninay fa tsy izay zavatra nieritreretinay na hoe niplanifienay na hoe nitinianay sy ny sisa. Dia vavaka Jesosy mba tena hoe hanana fo tena hoe vonona indray zay androany. Hanana fo tena hoe te hitady anao fotsiny. Tsy eritreritra be hoe ahoana sy ahoana fa tena hoe te hitady anao fotsiny dia te hanao ny sitraponao. Dia meo anay zany fo tena hoe te hankatoy zany Jesosy. Dia misaotra anao zay Jesosy. Amen. Amen. Bon. Ny zavatra tiako zaraina voalohany aloha zany ohatrany hoe tantara kely le izy. Tantaran'ny Namana zany le izy. I Namana zany commandant moa zany izy. Tsy haiko ny gradany. Eny e, ohatrany hoe ao amin'ny miaramila izy zany manana grady ambony izy. Dia boky izy zany voan'ny aretina fahabokana, zany hoe aretina amina po ireny le izy. Dia avy eo amin'izay dia nisy mpanompo niteny hoe any Israel hozy izy misy an'i Elisa afaka manasitrana anazy. Dia ok zany dia nakany Israel zany zareo. Dia tonga teo amin'izay. Dia Elisa tsy nivoaka akory fa tonga dia niteny hoe ndany ianao hozy izy mandro impito nampitenen'olona zany zay hoe ndany ianao mandro impito ao amin'ny rano Jordana. Dia izay hozy izy mitondra fanasitranana aminao anatin'ilay izy. Dia avy eo rehefa nagnano an'izay izy dia ohatran'ny hoe choqué be zany izy hoe fa maninona hozy izy tsy tonga eo zany Elisa dia mametra tanana aminazy dia miteny aminazy hoe sitrana ianao dia sitrana izy. Fa maninona no ohatran'ny hoe tsy maintsy mandalo an'izay étape izay hoe mi-s'humilier satria azo lazaina hoe humiliation le izy hoe ianao zany tonga eo le mpanompon'Andriamanitra tsy tonga akory hoe mba hoe hiahona aminao fa olona indray nasainy mandeha. Le zavatra atao koa mandeha mandro any anaty rano tsy tena hoe le rano zany tsy hoe rano madio be na hoe anona fa rano potaka. Dia teo zany le réaction an'i Namana zany hitako hoe réaction normale ihany izy satria ianao zany rehefa ohatra hoe misy zavatra ohatrany hoe fantatrao hoe ho ataon'Andriamanitra ao anatin'ny fiainanao dia ohatrany hoe manana fomba ohatrany hoe efa imaginenao hoe ohatr'izao le zavatra hitranga anatin'ilay izy. Dia nefany tsy voatery hoe izay le sitrapon'Andriamanitra anatin'ilay izy fa misy process zany ataony misy zavatra tiany kitihana koa anatin'ilay izy. Ohatrany hoe le resaka Namana teo zao hitako hoe leçon ana humilité, leçon ana fanetretena no sady nampianarina zany tanatin'le situation. Dia après moa zany rehefa ohatrany hoe niteny le olona niaraka tamin'ny Namana zany hoe maninona hozy izy raha atao ihany le izy satria tsy hoe zavatra compliqué le zavatra nangatahany fa zavatra simple ihany le izy. Dia nataon'ny Namana ihany le izy dia sitrana soamantsara ihany izy. Dia le izy matetika izay koa zavatra tsapako hoe ataon'Andriamanitra ao anatin'ny fiainantsika rehefa anatina ohatrany hoe aloha na hoe pendant le fidirana ao anatin'le promesse zany. Ohatrany hoe Andriamanitra mangataka aminao hoe manao zavatra simple fa nefa ohatrany manahirana le zavatra sainy atao.
ohatra zao hoe resaka hoe asainy mihavana amin'olona ohatra ianao de le izy a raha danihana simple fa nefa misy zavatra manahirana ao anatin'le izy ohatran'ny hoe le olona ohatra efa tsy niresahanao mihitsy de anao ohatra ny efa niteta am'le olona hoe raha tsika indray de tsy havana intsony de nefa ianao indray tsy maintsy mi-s'humilier hoe hanantona an'le olona hoe handamina an'le zavatra de zavatra ohatr'izay zany le izy hoe misy zavatra zany angatan'Andriamanitra atao hoe zavatra ohatran'ny hoe simple le izy fa ohatran'ny hoe manahirana. Hitanareo zao ohatran'ny hoe tamin'ny Jeriko tamin'ny Josoa hoe hiady tamin'ny Jeriko de ny zavatra nataon'zareo zavatra simple fa nefa ohatran'ny hoe manahirana zany le izy hoe mandeha mihodidina an'le tanàna. Tena hoe simple le izy fa nefa raha jerena maso olombelona le izy de ohatran'ny hoe zavatra ahoana koa ary zany, fa maninona zany mihitsy le izy, maninona tsy tonga de ohatra hoe misy afo de tonga de midina de maily Jeriko de vita. Ohatran'ny hoe zay zany zao mety hoe karazana ohatran'ny hoe eritreritra atao nandalo tany amin'ndry Josoa sy ny zanak'Israely hoe maninona tsy tonga de ohatr'izay fotsiny le izy de milamina fa nefany Andriamanitra zany mampianatra antsika anatin'le izy hoe misy zavatra hafa zany le lalana hitondrany de ao anatin'iny lalana iny izy mampianatra zavatra ohatran'ny hoe mampianatra anao ohatran'ny hoe mi-développer ny caractère-anao zany en même temps le hoe mandray an'le promesse ianao de tsy haiko loatra sao de misy zavatra tintaina Rehefa aloha tonga de toy izy aloha fa ny anatiny mitohitohy be de manjary de ny anankiray inona moa le izy teo? Ny anankiray raha aloha tapaka koa tapaka le langue teo. Ay, de niresakitsika teo tam'le hoe développement ana caractère de iny zao misy cas zao anankiray ohatran'ny hoe ka ny Josefa zao ohatran'ny hoe niakanidina be mihitsy ny fiainany tao anatin'le izy de hitako hoe resaka leçon ana fanetretena koa nitsapako tao anatin'le izy. Hitanareo ohatran'ny hoe tamin'ny voalohany izy zao nahazo plasy ambony izy parmi ny rahalahiny tena hoe nahazo faveur manokana avy amin'ny dadany zany de vita zay de nidina indray ny fiainany nalefa tany anaty fatsakany izy de lasa andevo de tao am'le andevo indray izy niakatra indray ny fiainany lasa izy maître maison any Potifara de avy eo indray tratra nipiéger ny vadin'ny Potifara indray izy de nidina indray ny fiainany de tany amin'ny prison de tao amin'ny prison indray nefa izy nahatoky de niakatra tsikelikely indray ny fiainany tao de fara moa zany izy le lasa ohatran'ny hoe top 2 tao amin'ny Egypte zany amin'ny resaka gouvernement zany de ohatr'izay mihitsy le izy hoe ao anatin'izay resaka fanetretena de le resaka patience de resaka fahatokisana amin'Andriamanitra reo zavatra hitako hoe matetika tena hoe travaillen'Andriamanitra ao anatin'le izy de ohatr'izany koa zao Davida tamin'izy nosorana hoe ho mpanjaka zany tamin'ny mbola tsisy nalala izy fa ny rahalahiny sy ny dadany sy ny famille-any zany nalala hoe vohositra izy de mbola niandry tao aloha zany izy de tonga am'izay Goliath de niakatra kely ny fiainany aloha de rehefa niakatra ny fiainany de nandeha le izy de tonga tao amin'ny lasa tao anatin'le maison du roi izy zany niaraka tamin'ny Saul sy ny sisa de après nidina indray ny fiainany satria nanomboka nianjehan'ny Saul izy de tao anatin'ireny zavatra ireny nefany hitako tena hoe poussé be ny relation tamin'Andriamanitra le izy hitako hoe raha mamaky an'le psaume sy ny sisa ireny zany tsika de hitantsika mihitsiny hoe nisy dépendance lalina tamin'Andriamanitra Davida tao anatin'le izy nianatra an'izay zany Davida de hitako hoe zay mihitsy nahatonga an'Andriamanitra lasa hoe tena hoe nisy faveur manokana teo amin'ny fiainan'i Davida hany ka na de hoe efa maty aza izy de ohatran'ny hoe misy an'izay foana tenen'Andriamanitra hoe nohony amin'ny Davida mpanompoka ozy izy de hanao an'izao nohony amin'ny Davida mpanompoka de namindrafota amin'reto nohony amin'ny Davida mpanompoka de tsy hopitehako Joda ozy izy de ohatr'izay mihitsy le izy hoe ohatran'ny hoe
le zay zavatra zany de cool atao anatin'le processus hoe nianatra an'le hoe nianatra an'le hoe matoky an'Andriamanitra ao anatin'le fahoriana zay niaretana. Tsika moa zany resaka fahoriana koa tamin'ny ina moa live tamin'ny farany tamin'ny lahady heriny. De hitako hoe mbola mifampitohy kely am'izay any le androany. De de ny zavatra tiako hanina anatin'le izy ty zavatra ty aloha zany to de atsoriko hoe zavatra mbola tsy haiko le izy fa révélation avy amin'Andriamanitra le izy de zaraiko amintsika eto de tsika koa zany samy miaraka mianatra an'le izy hoe ao anatin'le ohatran'ny hoe ao anatin'le attente zany ao anatin'le développement de caractère sy fandraisana an'le promesse. Reo zavatra roa reo zany hitako ohatran'ny hoe mifanarakaraka tsaikotsaiko zany le izy ohatran'ny hoe mandroso kely ianao anatin'le promesse anao de somary miverina kely avy eo manamboatra an'le caractère de mandroso kely indray anatin'le promesse de miverina kely rehefa tonga any am'le tena hoe tonga tanteraka ao anatin'le zavatra notenenin'Andriamanitra. De misy an'le teny zay ao amin'ny Jakoba 1 toko voalohany andininy faharoa hatramin'ny fahaefatra hoe ry rahalago ataovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapana samihafa nareo. De any amin'le misy an'le étoile kely moa zany le izy hoe na fizahan-toetra satria fantatrareo izy fa ny fizahan-toetra ny finoanareo de mahatonga faharetana ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy ampy na inona na inona. De io zany hitako hoe ao anatin'le inona moa zany ao anatin'le épreuve zany ao anatin'le ohatran'ny hoe le amboarin'Andriamanitra ao anatin'le anina de mila manana an'izay fifaliana zay zany ianao anatin'le izy. De confirmer koa moa zany zay ao anatin'le ao am'le Romanina 12:12 hoe mifalia hozy izy amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. De ohatran'ny hoe am'le fanantenana zany, io zany hitako hoe zavatra ohatran'ny hoe important mihitsy le hoe mifaly amin'ny fanantenana. Le fanantenanao zany le hoe zao no tenenin'Andriamanitra ho an'ny fiainako hoe ty le promessin'Andriamanitra. De mila mifaly ianao anatin'iny satria rehefa ohatra ianao hoe mifantoka am'izay hoe zao le promesse de somary mba tsy marary be zany le anatin'le le développement de caractère satria ianao zany ndraindray anatin'le développement de caractère tena tsapanao mihitsiny hoe ohatran'ny hoe miainga ohatr'izao anao de miatonta indray de miainga de miatonta indray. Hitanareo ohatran'ny hoe le image-n'le hoe ny aigle rehefa mampianatra ny zanany anidina de ohatran'le hoe alefa latsaka mihitsiny izy aloha de avela ilatsaka de avy eo tatazana indray de ohatran'ny hoe ohatr'izay zany ny image hitako anatin'le izy hoe ohatran'ny hoe ampianaran'Andriamanitra tsikelikely ohatr'izay zany ianao hoe omena zavatra kely de matoky amin'iny ianao de zay vao afaka omena manaraka indray de omena manaraka indray. De le izy amin'Andriamanitra zany important kokoa ny mahita ny caractère antsika hoe développé noho ny mahita an'le promesse hoe accompli tanteraka. De zay mahatonga an'le izy hoe ohatr'izay ny approche-n'Andriamanitra anatin'le izy. Hitanareo ohatran'ny hoe ray aman-dreny sy zanaka mihitsy le izy raha ohatra zao hoe misy ray aman-dreny zany te hanome zavatra ny zanany de mila mahita aloha le ray aman-dreny hoe zaka an'le zanany ve iny zavatra iny. Ohatra hoe zaza 3 taona ohatra zao tsy afaka omenao ohatra hoe inona re zany tsy afaka omenao tômôbila ohatra satria mbola tsy manana permis izy mbola tsy afaka hitondra an'io izy de ohatr'izay mihitsy le izy. De avelany aloha zany hoe hitombo ny taonan'le zaza de avelany hoe ho matotra tsara le zaza fa tsy hoe ampahatonga anazy hoe hanao accident le raha hoe omenao tômôbila izy. De rehefa tonga am'izay de zay am'izay zay vao hoe hito ara le tômôbila. Mety hoe amin'ny voalohany zany am'le izy le hoe am'le processus zany mety hoe amin'ny voalohany mety hoe andao arany ianao aloha mitondra de za eto akaikinao eto de jereko ny fomba fitondranao sy ny sisa. De le izy zany mandeha par confiance ohatr'izay hoe omena kely ianao de mahatoky amin'iny de avy eo mitombona le izy. De ohatr'izay mihitsy koa amin'Andriamanitra hoe omeny kely ianao de hitanao ohatra hoe tsy zakanao le izy de ao aloha miverina kely indray aloha zany amboarina kely indray aloha de omena kely ianao
De le izy aloha tena tsapako hoe marary satria le izy ohatrany hoe hitanareo ohatrany hoe tsika ohatran'le tanimanga eo am-pelantanan'ny mpanefy azy de ohatr'izay mihitsy le izy hoe amboarina aloha le tanimanga de hitany hoe misy zavatra tsy mety de averina rodana kely indray de averina atsangana indray de ohatran'izay mihitsy le izy de marary le izy fa nefany processus mila andalovana le izy raha ohatra hoe ohatrany hoe te hanana endurance ianao zany ao anatin'le fitazomana an'le promesse avy eo. Hitanareo zao i Saul zao tsy de tena nanana an'izay fotoanana processus zay par rapport amin'ny David de Saul rehefa une fois izy nanota de lasa s'entraîne nakany amin'ny fahampitehany tanteraka le fahotany fa nefa David koa nanota de hitanareo ohatrany hoe tena nanana an'izay fo torotoro zay izy de miverina tamin'Andriamanitra satria tsara ny baziny de ohatr'izany koa zao nisy andry iza moa i Samson zao ohatr'izany koa tsy de tena nanana an'le processus izy satria izy to de nanana puissance be de mbola kely de tsisy processus hoe namboarina aloha ny caractère ny ahafahany mahazo an'le puissance sy ny sisa de farany lasa nentin'ny ohatrany hoe lasa voatarika tanaty fijangajangana izy zany de farany moa zany tanteraka ihany le zavatra notonona tamin'ny fiainany hoe hanafaka ny zanak'Israely fa nefany tsy tena hoe nahafinaritra le victoire satria izy koa niaraka maty tao anatin'le izy de ohatr'izay zany le izy hoe raha tianao hoe tena hoe hanana ohatrany hoe longévité zany ianao anatin'le izy de mila mandalo an'izay processus zay hoe mandroso de amboarina mandroso de amboarina mandroso de amboarina marina hoe tsy de mahafinaritra le izy fa nefa ny zay zany lalana assuré anatin'le izy hoe raha te hanana longévité ianao. Ny zany zavatra hitako amin'izay zavatra teneniny John zay hoe tsy afa-miala am'le izy ianao ohatran'le resaka momba ny Samson teo hoe nandritra ny fiainana manontolo izy zany tsisy midiscipliné rehefa manao zavatra tsy mety zay angamba no ilazako anazy tsy mananatra anazy ray aman-dreniny hoe ianao manaova an'izao aza manao an'izao de tsisy rarahiny an'le izy satria tsy haiko hoe misy an'izay anina zay koa ve tany anatiny hoe za manana fanahin'Andriamanitra hoe eo amboniny zany fanahin'Andriamanitra hoe manana an'izay puissance zay izy de misy an'izay idée diso zay hoe raha manana puissance de za tsy mila miaino, tsy mila mitombo amin'ny caractère, tsy mila manery tena, tsy mila miatrika zavatra mafy sy ny sisa fa za efa mafy de ataoko ny anina vita foana io sy ohatr'izao. De ny problème nefany rehefa manana an'izay toe-po zay ianao hoe tsy vonona ny amboarina de avelan'Andriamanitra mihitsy aloha ianao hoe ao ary jerena hoe hatraiza ary ny alehanao amin'io toetranao io. Tena izay mihitsy le izy de rehefa mandeha mananatra ihany izy fa avelany aloha ianao tsy tena manafay be izy mandeha de aveo amin'izay to de mafy be le zavatra mitranga aveo le tamin'ny Delila zany hoe tonga de niala tanteraka le herin'Andriamanitra taminazy de ny poandrzareo najambain'ny Filistina zany izy hoe de sady namprisonner nampanaovana travaux forcés de tao izy zay vao nisy développement de caractère tao izy zay vao ohatrany hoe tonga saina izy hoe tena diso izy zany tena ohatrany hoe azo lazaina hoe varilavo ny fiainany zany satria izy zanak'Israely de nefa izy niaro tamin'ny firenena jerilisa de le izy zany le image ao anatin'le izy ho antsika aty aoriana hoe ianao kristiana de nefa ianao miaina anaty fahotana zay mihitsy le izy ianao manao zavatra zay hoe tsy manome voninahitra an'Andriamanitra miaina anatin'izay zavatra zay de tsy misy tahotra an'Andriamanitra zany de tao anatin'izay fotoana izay izy le hoe ohatrany hoe nisy humiliation totale mihitsy zany satria izy foana le manavitra ny zanak'Israely amin'ny Filistina zany sady ohatrany hoe mipoapoaka be foana le fomba fanaovany an'le izy de nandritra ny fotoana tsy haiko zany hoe hafiriana izy zany teo ambany vahoan'le Filistina hoe ohatrany hoe andevozan'le Filistina teo de
misy zavatra ironika be le izy hoe le masony tsy mety voafehany mihitsy satria io foana problème-ny nahita vehivavy Filistine izy tary de tsy ariny fa hoe za nambady an'io nefa efa tenenin'ny ray aman-dreny hoe tsy mety ozy izy fa ohatrao de ino no tiako de zao de aveo iny de nahatonga problème io masony io foana zany raha dinihanareo le tantara de le masony foana tsy mahazaka vehivavy mihitsiny izy de aveo de tonga tamin'ny le anan'ny Delila moa zany de iny nahatonga le chute-ny tanteraka de aveo iny masony iny no esorina taminazy hoe ohatrany hoe rehefa tsy zakanao zany ty zavatra ty tsy zakanao le puissance tsy zakanao le maso de esorina aminao daholo zany rehetrarehetra zany mianatra le caractère ianao aloha de tao anatin'izay fotoana zay am'izay izy nisy le tam'le nitenen'i Jaona teo hoe tamin'ny andro anankiray zany nisy fety ny Filistina de hoe eto aty ozy izy Samson mba ataontsika fimezana zany atao ohatran'ny hoe atao spectacle atao anatin'le fety de teo am'izay izy nangataka tamin'Andriamanitra hoe mba hamindra fo aminazy hoe une dernière fois ozy izy mba harotsay amiko ny herinao de mba hoe ho ahafahana hoe mandavo an'le Filistine reto zany de nisy pilier anankiroa natao teo anelanelan'ny teo izy de nanino ty natosiny ohatran'izao le pilier de nenjera niverina le herin'Andriamanitra de niara-maty tamin'le Filistine izy de zay tenen'ny baiboly hoe ny Filistine matiny tamin'io andro io ozy izy be lavitra noho ny Filistine matiny tamin'ny androm-piainany rehetrarehetra de ohatrany hoe mbola manamafy be an'le importance an'le caractère zany zay tantara zay le izy ohatrany hoe contre exemple amin'ny lafiny ray hoe tsy niainan'le izy fa tôt ou tard zany Andriamanitra tsy maintsy tonga am'izay foana de ohatrany hoe mahatsiaro fotsiny le Salamo 73 angambany iny hoe saiko lafaka ozy izy nijery ny ratsy fanahy hoe ny ratsy fanahy ozy tsy mba miaina an'izany mihitsy fa mandeha tsara amin'ny fiainany de za foana ozy izy nitsarainy isa-maraina hoe ohatrany hoe asiany isa-maraina zay le izy hoe kapohan'Andriamanitra isa-maraina zany hoe misy zavatra amboarina foana misy zavatra amboarina foana misy zavatra amboarina foana fa maninona ozy izy ny ratsy fanahy mandeha tsara ny fiainany manan-karena izy matavy mihitsy izy noho ny am'le ohatrany hoe milamina daholo zavatra rehetra de ny ten'Andriamanitra no teny am'izay hoe zany ozy izy noteneniko mandrapahatonga an'le fotoana ozy izy hoe niditra tao an-tranon'Andriamanitra de nasokafana zany ny masony hoe amin'ny farany ozy izy nahita amin'ny farany hoe zao ozy izy ny zavatra soro réserven'Andriamanitra ho an'le ratsy fanahy de te hampahery antsika koa zany anatin'le izy hoe raha ohatra ianao mahita olona hoe miaina anaty fahotana izy raha manao an'izao izy raha manao an'ity fa maninona zay tsy maintsy manao an'izao foana tsy maintsy mivavaka tsy maintsy travailler sur soi-même fa maninona zay tsy maintsy manao an'ity nefa jereo ary anona nanao an'izao de iny izy lasa mpanankarena jereo ary anona nanao an'izao de tsisy jugement tsisy fitsarana tsisy justice mihitsy le izy de taddio zay zavatra zay hoe tôt ou tard tsy maintsy tonga foana le tsy haiko hoe fanamboarana ve ny ilazana an'izany fa raha ohatra ianao hoe coopérer anatin'le izy de ohatran'le nitenen'i Jaona teo hoe mandroso kely ianao de misy fanamboarana kely de mandroso kely de misy fanamboarana kely mandroso kely de misy fanamboarana kely fa raha ohatra ianao tsy mi-coopérer de ohatran'izay le izy hoe avelan'Andriamanitra mihitsy no hita hoe mandra-pahoviana zany no tena ho mafiadoka be ety de rehefa tapitra am'izay le fe-potoana de arotsany am'izay fahatezerany aminao de inona moa le Jakoba toko voalohany teo tanatin'ny prépahako koa le izy de ohatrany hoe te hanampy zavatra kely tamin'le izy hoe ny fizahanttoetra ozy izy fizahanttoetra ny finoana ozy izy de mahatonga faharetana de aoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsisy tsy ampy na inona na inona de ny zavatra voaraiko tamin'ity zavatra ity zany de hoe important ozy izy hoe le faharetana ozy izy hisy asa tanteraka zany hoe tonga maturité le faharetanao le endurance anao le patience anao satria rehefa tonga maturité patience anao de tonga tanteraka koa ianao izy hoe olona mature koa ianao ozy izy perfectionné koa ianao sy tonga ohatra afaka atao modèle de zay ozy izy hoe tsisy tsy ampy na inona na inona de zay zany mahatonga le hoe misy fizahanttoetra ray de namaimay teo ianao de rehefa mivoaka avao ianao de misy fizahanttoetra hafa indray satria tao anatin'le fizahanttoetra voalohany tombo ohatran'izao le patience anao
de amin'ny manaraka indray mitombo ohatran'izao. De plus ianao mitombo am'le patience sy le endurance de plus mitombo am'le hoe tsy misy tsiampy na inona na inona. De zay koa ny hitako hoe mahatonga an'le nitenenin John teo hoe relié aux izy le hoe le fandrosoan'le promesses le développement de caractère. Zany hoe ianao zany plus mitombo ianao am'le caractère plus mitombo ianao am'le faharetana hozy ny baiboly de plus miaina an'izay zavatra zay hoe tsy misy tsiampy na inona hozy izy hoe ataoko angamba zay zany tena hoe mahafehy an'le atao hoe mitateraka le promesses hoe tsy hisy zavatra tsy ampy anao zany hoe anona fa na spirituel io na naturel na ohatran'izany. De zay koa mahatonga an'le hoe tsy haiko nareo na mahatsapa an'izay fa mandraindray rehefa ohatra hoe misy zavatra tenenin'Andriamanitra de rehefa tsy rarahinao intsony le izy de zay iny zay vao tonga. De hitako hoe ao anatin'le resaka patience mihitsy le izy hoe bon efa ohatran'ny hoe efa ok zany ianao efa tsy taitaitra intsony ianao am'le izy efa matotra tsara ianao efa stable tsara ianao par rapport am'le promesses de iny am'izay ary le promesses. De na ianao ary lasa ohatran'ny hoe tsy haiko zany rehefa tena tonga le izy hoe ohatran'ny hoe tsy faly ianao fa ohatran'ny hoe tsy faly taitaitra be hoe miorakoraka be fa ohatran'ny hoe tsy haiko zany manazava an'le izy zany fa ohatran'ny misy calme ohatran'ny hoe calme tsy haiko zay. Ie, ohatran'ny hoe ny zavatra ny expérience personnelle ny zavatra hitako zany de zao hoe le film sy le tantara atao anaty baiboly manome notion antsika an'izao hoe ohatran'ny hoe wow be le izy rehefa mitranga le zavatra de ohatran'ny hoe tsy haiko zany manazava azy de nefa ny ao anaty baiboly zany ny fahitako marina fa midera an'Andriamanitra zareo fa tsisy miteny mihitsiny hoe ohatran'ny ahoana ny tena hoe habe an'le fifaliana be tao anatin'le olona zany de hitako hoe vao fitaka an'izay zany le fomba fijery zany nisy fotoana hoe ohatran'ny hoe tokony ho faly be sy ihany ianao de nefa le izy en fait zavatra mitranga miteny zavatra ray Andriamanitra de midévelopper an'le caractère anao izy ianao miandry be an'le promesses midévelopper an'le caractère anao izy de rehefa ohatran'ny hoe teneno efa matoky ianao zany anatinao hoe ok zany tsy maintsy mitranga iny amin'ny fotoana sy ny fomban'Andriamanitra fa tohizako ny lalako am'izay développement ansain'Andriamanitra atao akeo de amin'iny am'izay rehefa tsy miraharaha intsony ianao de tonga am'izay le izy de eo ianao zany ohatran'ny hoe ok merci misaotra tompo tena tsara ianao sy ny sisa efa ty zao le problème antsika zao ty zavatra vaovao ty indray zao mila atrehantsika fa mankasitraka aloha ny amin'iny anankiray iny ohatrohatr'izay zany le toe-ponao anatin'le izy de ny zavatra nitranga koa ny hitako nisy taona ohatra hoe mbola miandry an'le promesses ianao de terin'Andriamanitra kely zay ianao hoe iny ara misy fofony kely de eo am'izay ianao le hoe ino le izy tena ana be ohatra zao de rehefa manao an'izay ianao de hozy an'Andriamanitra hoe tena mbola tsy vonona ianao zany de soit le izy soit averiny esorina kely soit ohatran'ny hoe kely fotsiny ny eo de tsy tonga intsony le ambiny tsy tena le fahafenon'le promesses zany no tonga fa ohatran'ny hoe partie kely am'le promesses fotsiny. Ie de ianao zany tsy tokony aza ohatran'ny hoe mipanika ao anatin'le izy na ohatran'izany hoe fa ahoana Jesosy no hoe ty fotsiny ve de aza kivy koa anatin'le izy hoe ohatran'ny hoe lasa hoe efa zao very ngiany nangatahana de ty fotsiny tonga fa zany toetra zany le mbola mila travailler. Le izy koa zany tena marina nisy fotoana nandinika an'izay zavatra zay de zao ny zavatra hitako tam'le izy hoe iny début ana promesse iny ohatran'ny hoe premier paiement ataon'Andriamanitra hoe hitako ianao nanao ezaka ianao hoe nanantona anahy ianao nangataka nitombo ianao sy ny sisa de za Andriamanitra mpamaly soa zay mazoto mitady iny ara ny proof hoe mandaitra le vavaka fa toetranao nefany toe-tsainao sy ny toe-ponao mbola tsy vonona ho an'le tena ngeda be de mitiravy an'izay aloha tsika de indraindray nefa ny Andriamanitra tsy haiko hoe maninona izy manao an'izany fa zay fotsiny toetrany zany hoe tsy teneniny anao mazava ohatr'izay le izy mitesta amin'ny fonao izy hoe iny fotsiny ary de avy eo mivoaka daholo le any anatinao am'izay hoe soit le tsara soit le ratsy any anatinao hoe itevy anao hoe vavaka ty foana nefa zao tsy hitako akory zao ve mba anona nefa ty nangatahana sy ohatran'izay rehefa ohatran'izay mbola toetranao de tonga de ohatran'ny hoe mandrainao zany Andriamanitra hoe ok ary tazomy aloha le ambiny possible koa ny toetranao ohatran'ny hoe ohatra hoe mandroso kely ohatra le fiainanao de iny am'izay anao fa mitedaka ery amin'ny olona ery hoe jerevanareo fa zao le zavatra nitranga jerevanareo fa anteny Andriamanitra de io fa manomboka tanteraka le izy de ny dikan'izay zany mbola manana any ianao zany anatin'izay firehariahana
De ny anankiray resaka ina moa ohatran'ny hoe te hiprove amin'ny olona ianao anatin'le izy de mbola mila amboarina zany zay zavatra zay aloha. Le resaka identité koa zany hitako hoe important be amin'Andriamanitra le izy e. Ianao zany de tsy haiko aloha zany jonona eny e ohatran'ny hoe zahay zany tao anatin'izay fotoana elaela zay a, lasa misy réflexe ohatran'izao hoe rehefa manomboka misy zavatra ataon'Andriamanitra de mitsaika amin'ny fonao ianao hoe tena tonga de mitroatra be zany aho hoe zany no ianona, le ianona zany le olona nanao ratsy anao ohatra, na le olona tsy mety mino anao hoe tsy mety manome valeur anao hoe non mba ohatr'izao na ohatr'izao de vao tonga zay eritreritra zay de tonga saina ianao hoe ah Jesosy ah tena mbola tsy milamina tsara ny any anatiko zany a, fa mba ahoana ny ataontsika ao anatin'le izy a, travaille eo le anatin'ny foko hoe ny identitéako a de ao aminao hoe tianao fotsiny amin'izao a, miaraka aminahy ianao, zanakao sy ohatran'izay a, fa tsy hoe mila mi-prouver amin'ny olona hoe raha mahazo an'ity promesse ty a de zay a vao tena hoe olona ohatran'izao, raha mahazo an'ity ndraindray le izy na tsy voatery zavatra hoe matériel be na hoe inona fa ohatran'ny hoe juste hoe te haneho amin'ny olona fotsiny ianao hoe za nge maheno an'Andriamanitra e, zavatra tenenin'Andriamanitra anahy nge tanteraka e, de ohatran'ny hoe de ohatran'ny hoe ny zavatra hitako nefany a vao may Andriamanitra tsy mampiseho an'izy eo mason'olona mihitsy fa ohatran'ny hoe entre anao sy izy fotsiny le izy vao tanteraka de ohatran'ny hoe tsy hitan'ny olona le izy hoe nety de zay mihitsy le tian'Andriamanitra atao ohatran'ny le Davida hoe tany am-pendrasan'ondry irery izy aloha ny fidèle de zay vao afaka aseho mason'ny olona hoe iny fa mahavita mamono Goliata de ohatran'izay koa tsika hoe anisan'ny fomba fanamboaran'Andriamanitra antsika daholo zany zay e, hoe tsisy mahita le victoire be anao a, de anao koa nefany a tsy tokony hoe andeha hitabataba ny zavatra iny eraky ny tanàna hoe any indray zany mila mandiny tena kely ihany tsika am'le resaka témoignage hoe tsara ny témoignage any tenin'Andriamanitra milaza an'izay hoe ilaza ny asanao rehetra hozy izy eo maso fiangonana de important zany le izy hoe le toe-ponao le motivation anao anatin'le izy hoe te hanome voninahitra an'Andriamanitra fa tsara loatra izy tena efa ela niandry an'ity zavatra ity a de io le izy fantranga tena tsara izy a mamindra fosy miatra izy sy ny sisa fa tsy hoe tena aleo mihitsy fa tena zao zay ohatran'izao tsy haiko hoe ianao mahafantatra an'le izy e, tsika mahafantatra ny fontsika hoe tsy rehefa misy zavatra tsy milamina tsara na tsika hoe te hi-prouver zavatra sy ny ohatran'izany de ohatran'ny hoe tapitra zany le élan. Zavatra tiako hohanina fotsiny anatin'le izy hoe le izy processus a de hitako hoe somary efa ohatran'ny hoe nitenenin'Andriamanitra ihany izy tany amin'ny testamenta taloha hoe hitanareo ohatra zao le tantara Naamana teo tsy maintsy niroboka impito izy, niditra zany de mivoaka, niditra de mivoaka de ohatr'izay mihitsy le fanadiovana hoe ie le izy zao resaka fanadiovana satria izy boka zany de nidiovina de ohatr'izay mihitsy le izy hoe nitsoboka tanatin'le rano impito izy de ohatr'izay mihitsy le zavatra anantsika hoe tsika koa anatin'le développement de caractère tsy hoe indray mandeha ohatr'izay le izy de vita fa misy fiverimberenana le izy mandrapahatonga ny hoe vonona zany ianao de ohatr'izay koa le tamin'ny Jeriko hoe tsy maintsy niodidina nandritra ny 6 jours aloha niodidina indray a de tany amin'ny 7e jour niodidina impito de ohatr'izay mihitsy le izy hoe misy zavatra zany mila travaillena betsaka zay vao tena afaka tanteraka le zay vao tena développé zany iny caractère anao iny e. De ny anankiray a tiako tenenina de le teny ao am-pitoriteny toko fahatelo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahavalo tsy ho vakiako aloha le izy a fa azavaiko aminareo fotsiny hoe inona le ao amin'io teny io. Amin'io teny io zany de miteny izy hoe misy fotoana hozy izy ny zavatra rehetrarehetra, misy fotoana hozy izy havelomana, misy fotoana hafatesana, misy fotoana ohatran'ny hoe misy fotoana zany ny tsara ny fiainanao de mahafinaritra ny fiainanao sy ny sisa de misy fotoana tsy mahafinaritra ohatr'izay le izy de manao anina ohatran'ny hoe comparaison ohatr'izay mibetsaka izy anatin'le teny de hitako hoe tena midéfinir an'le fiainana mihitsy le izy hoe misy fotoana koa zany ianao développement de caractère de misy fotoana accomplissement ana promesse anatin'le fiainana de mila mahatoky anatin'le izy. Ny anankiray mifampitohy amin'izay le tiako zaraina le teny Jesosy hoe ny fanjakan'ny lanitra hozy izy a de ohatran'ny vehivavy nanao mofo a
de nasiana masirasira le mofo, zany hoe nasiana levure, de mahazo an'le vongana rehetra ozy izy le masirasira. De nisy fotoana zany ohatran'ny hoe tenen'i Jesosy an'izay zavatra zay hoe ianao maika be ozy izy hoe vao nanao an'le dingam-pinoana vao nankatoa de aiza ary zany le zavatra mipoapoaka be zany hoe valiny zavatra iny, fa ianao ozy izy rehefa manisy levure amina mofo de mila laisser-na au repos iny zavatra iny, de tsy hoe jerijerena isaky mihetsika hoe nety ve, fa avelo eo le izy de mahatoky an'le process ianao hoe rehefa tapitra le fotoana défini de mibotsina araka ny tokony izy io hoe mahazo an'le vongana rehetrarehetra le levure, de ohatran'izay koa le anona hoe misy fotoana zavatra rehetra, misy fotoana ianao manao le dingam-pinoana, manao an'le dingana mankatoa, de misy fotoana ianao mipetraka miandry, de iny indraindray tena mafy be satria tsy hitanao zay atao, eo zany ianao Andriamanitra miantso anao hoe aiza le confiance aminahy, indraindray manko mora kokoa le hoe mankatoa fotsiny hoe ty mila atao satria zany miankina aminao zany le izy de ohatran'ny hoe mila manao zao zany, de ohatran'ny hoe misy an'izay état d'esprit zay zany anatinao hoe ok, mandroso zany le izy any ambadika any satria zany nanao an'ity dingana ity nankatoan'Andriamanitra, fa eo am'le fotoana am'izay hoe mipetraka am'izay ianao tsisy zavatra azonao atao ampandrosoana an'io, fa hoe matoky fotsiny ianao hoe Andriamanitra am'izay ny hanao ny anjarany, de za manokana aloha zany tena imbetsaka mihitsy ato anatin'izay firy volana izay naseho an'Andriamanitra hoe ianao ozy izy mora aminao le hoe raha misy zavatra asaiko ataonao, fa sarotra aminao raha hoe matoky anahy fotsiny hoe za tanteraka an'le zavatra noteneniko, de le izy moa zany hitako hoe mampitombo amin'iny zavatra iny expérience foana ihany hoe niaina zavatra kely niaraka tamin'ny tompo de ok ary zany votsotry ity zany jereko ianao inona ny ataonao, de iny izy fa nanao an'le zavatra noteneniny, de afaka manino ty mampitombo an'le finoanao zany zay hoe ok zany afaka nahita zany hoe nety iny de afaka matoky an'Andriamanitra bebe kokoa zany ao aorianao, de mitombo ohatran'izay ohatran'le graine de moutarde hoe iny voa kely indrindra, le important zany rehefa misy an'le voa fotsiny misy na de kely ary le izy de plantena le izy de mitombo tsikelikely iny arakaraky ny kolokoloina anazy sy andehanan'le fotoana mandrapatonga le hoe loza izy Jesosy hoe rehefa melehibe le izy ozy izy de lasa hazo lehibe noho ny hazo rehetrarehetra de afaka hoe itoeran'ny vorona ozy sy ny bibidia any an-tsaha, zany hoe rehefa mitombo tsikelikely ianao de any aoriana any am'izay ianao zay vao afaka tena hoe hita le utilité an'le zavatra hoe iny fa nahasoa an'le vorona, iny fa nahasoa an'le bibidia tany an-tsaha sy ny sisa, fa processus ohatran'izay le izy. Tako hoe miconfirme an'izay le resaka hoe ny graine ozy izy mila maty aloha zay vao afaka maniry, hitanareo ohatrany hoe maty izy zany de nalevina any ambany tany, de avy eo am'izay ao anatin'le processus am'zay eo zany ianao le miandry de manondraka an'le izy tsikelikely ianao, fa de base zany ianao tena hoe miandry fotsiny hoe hivoaka avy any am'izay le izy, de mivoaka avy any nefa le izy tsy tonga de hoe zavatra exploitable fa mbola misy processus mandeha tsikelikely indray mandrapatonga an'le izy hoe lehibe de zay vao tonga le fruit le nandrasana, de arakaraka iny koa arakaraka le processus raha ohatra ianao nahay nikarakara tsara de betsaka kokoa zany ny vokatra azonao avy eo, satria misy an'le teny iny manko le hoe soit avy 30 heny soit avy 80 heny soit avy 100 heny le izy, de ohatr'izay mihitsy le izy raha ohatra ianao nahavita nikarakara tsara de mety tonga hatrany am'le avy 100 heny zany ianao. De hitako hoe tsy haiko fa ohatran'ny hoe mahafinaritra nahy zany le resaka hoe miandry teo satria tamin'ny 2025 ngambany iny, 2025 raha tsy diso nisy fotoana zany ohatran'ny hoe nitarihan'i Jesosy hoe tsy manao inona ianao, tsy manao zavatra resaka spirituel ianao tsy eny manao de base zany manao zavatra ianao ohatra hoe mivavaka sy ny ohatr'izay, fa tsy tena hoe miditra lalina anatin'le izy tsy tena hoe manao étude be sy ny sisa anatin'le zavatra, de tam'izay tena tsy à l'aise mihitsy anatin'le izy satria ohatran'ny hoe mijery an-tahina de izy mbola tafiditra be anatin'le zavatra de ozy hoe Jesosy hoe fa ahoana ho aza zany ohatran'ny hoe sao de tsy naheno tsara ary tanatin'le izy sao de diso ary zany zavatra henoko zany, de nefany hitako hoe
rehefa tapitra zany le fotoana hoe pause a, de hitako hoe tena nahazo hery be tanatin'le izy, de hitako hoe tam'le fotoana tsy nanaovana iny zany a, niemmagasiné énergie zany tanatin'le izy. De zay no tiako ampahirizana anareo hoe le izy tsy hitantsika hoe ahoana ny tena hiafaran'le zavatra avy eo, fa rehefa mahatoky fotsiny tsika de izy fidèle, izy zany fidèle noho tsika tsika ndraindray ohatra hoe miteny zavatra hoe za hanao an'zao a, ndraindray tsy vitantsika le izy, fa izy rehefa miteny zavatra hoe hanao an'zao izy a de tsy maintsy tanteraka iny zavatra noteneniny iny. De Misy ivavaka fanontaniana processus de guérison sa processus de travail le resaka. Iny zany processus ahatongavana am'le promesse raha ohatra zany ianao ohatra hoe nahazo promesse hoe ho sitrana tanteraka de processus de guérison zany le izy. Zay mihitsiny. En fait zany le izy juste resaka processus en général le hoe le dingana hoentin'Andriamanitra hitondran'Andriamanitra anao tongavana amina certain point de ohatra hoe tonga de exemple tsotra be ohatra teny tamin'ny zanak'Israely izy zao hoe tapitra ny esclavage a fa hoentiko am'izay nareo ho any amin'ny terre promise, de iny zany a nisy processus am'izay zany tao a ahatongavana tany am'le terre promise, ohatra ny hoe tao anaty désert zao tsy maintsy nisy 700 taona développement ana caractère, de tonga tao am'le terre promise mbola nisy process indray hoe tsy maintsy atakena tsikelikely le tanàna fa tsy tonga de hoe tonga de indray natakena, de zay le processus resahana hoe inona zany le lalana ahafahana hoe tsy hoe ahafahana moa zany e, fa alohan'ny hatongavana any am'le zavatra tena notenenin'Andriamanitra hoe ty le zavatra notenenin'Andriamanitra ho anao. ok. De hivavaka aloha zany tsika fa be da be zay information zaraina teo zay. Tsy nisy fanontaniana hafa teo fa niraba fotsiny olo tainy Jesosy le olona niraba. Tainy Jesosy daholo a zay olona ao a, na ny ao amin'ny Facebook na ny any amin'ny TikTok. Satria mahafinaritra kely zany miteny an'zany. Sinon raha ohatra nareo a te hijery an'le replay de any amin'ny Facebook a, tout est accompli koa ny anaran'le page any, de ohatran'io any logo-any. De hivavaka angamba tsika aloha ny zavatra hitako hoe tokony entina ambavaka aloha zany anatin'le izy de le resaka persévérance, de le fo hoe manaiky hoe ho développena anatin'le zavatra rehetrarehetra. Fa henjana le izy a, za zao vao aingana vao tamin'ny atoandro teo le nandeha voaka manko zay teo de niresaka tamin'ny namako aho zany de za va lesy reraka ihany am'le misy zavatra amboarina foana, de nefa ny zao zany tsy maintsy miteny aminareo mizara anareo an'le izy. Izy koa manko zay zavatra zarainay zany matetika tsy maintsy iainanay kely le izy anatin'iny fotoana iny. De sy tena am'le zavatra teneninao ianao. Ohatran'ny hoe niteniteny be zay resaka intercession de semaine après an'iny a namay be mihitsy le intercession. Interceder be zany sisa. De ohatran'izay à chaque live presque ohatran'izay foana zay zavatra teneninay eto a de misy point anankiray matetika tsy de eritreretinay zay le izy a, de iny mihitsy ny testenin'Andriamanitra anay pendant la semaine hoe io ary ataonareo ve le zavatra teneninareo ny olona, de mamay kely izy fa zany hoe mahafinaritra mampitombo am'le empathie koa le izy hoe tsy hoe ambonina seza fiandrianana ambony be aty ianao hoe manaova an'izao nareo de manaova an'izao nareo. Zany samy mandalo an'le zavatra e, tsy hoe zay akory ny hoe inona fa miaraka zay zavatra tantaraina eto zany, zay zavatra zaraina eto a de iainanay koa le izy, de zay koa marary anatin'le izy, ohatra hoe resaka intercession zao tena marary le mipahery satria ndraindray le izy miatra amin'ny ainao mihitsiny, de ohatr'izay koa le izy le développement de caractère tena marary le izy sady tena reraka ianao rehefa misy fotoana manko tena tratran'izany hoe mbola tsy tafitra tsara akory le caractère ray de ty indray hozy izy de ty indray de ty indray de ty indray tonga de misesy ohatr'izay le izy. Fa bon ndao hivavaka satria be resaka be fotsiny. Tara mba hatombony rano fa rera. Ok, vavaka ary tsika.
Jesosy io misaotra anao zany amin'ny zavatra rehetra izay nitenenao anay androany a. Misaotra anao zay fa manokatra masonay ianao amin'ilay dingana samihafa izay tsy maintsy lalovana. Hitombona ao amin'ny fanarananao a, hitombona amin'ilay fahitana ny zavatra izay hoe prometiavanao anay. Dia mivavaka azy Jesosy hoe omeo anay Tompo le faharetana. Omeo anay Jesosy le fo a, tena hoe hiankohaka ao anatrehanao hoe ny lalanay a tsy lalanao, ny fombanay a tsy fombanao, ny hevitray a tsy hevitrao. Dia mba hiankohaka ao anatrehan'izay zay Jesosy hoe tsy voatery araka ny eritreretinay ilay zavatra. Dia ohatran'ny hoe tsapako be izay zavatra izay hoe misy zavatra ny eritreretin'ny tsirairay hoe ohatran'izao ny hitrangan'ilay zavatra dia nefa tsy mitranga ohatran'izay ilay izy. Dia indraindray misy déception be ao anatin'izay zavatra izay a. Indraindray mangidy ianao, marary ny fonao hoe fa maninona izany ohatr'izao sy ohatr'izao a. Afaka Jesosy amin'izao fotoana izao a hoe hanome an'ny tsirairay an'izay esprit na soumission izay aminao a. Hoe rehefa miteny ianao izany hoe mbola tsy izay aloha ilay lalana dia mba hanaiky izay hoe ok ary izany aiza ilay lalana tianao hitondrana anay. Afaka koa Andriamanitra hoe mba hampitombo anay amin'ny persévérance ianao satria persévérance ny ahafahanay mandova an'ilay teny fikasana. Afaka hoe mba tsy hanambany ny importance ny persévérance izay tsy eritreritra izay hoe finoana mipoapoaka be dia tonga dia mipoapoaka be koa résultat dia tonga dia izay dia samy miala, samy vita, samy ohatran'izao a. Fa hoe hisokatra mihitsy ny mason'ny tsirairay hoe les réalités a tsy maintsy manana an'izay persévérance izay ianao, tsy maintsy mi-endurer ianao, tsy maintsy tena hoe long terme ilay izy hoe marathon ilay izy fa tsy sprint. Dia mivavaka Andriamanitra omeo anay zany a mba tsy ho kamo izay Jesosy a, tena hoe mazoto a hanao an'izay zavatra sainao atao a, na dia misesisesy ary ilay izy hoe tia indray a, dia mba tsy ho kivy izay Jesosy, tsy ho kivy izay fa hatsiaro an'ilay fifaliana izay hoe napetraka eo anoloanay hoe misy an'ity zavatra ity a, récompense ao aloha ao, ity ilay accomplissement les promesses eo aloha ao. Dia matoky ianao a hoe rehefa manao an'ity zavatra saina ataoko ity a, dia Andriamanitra hanao izay zavatra niprometiavana. Rehefa hoe mazoto mitady anazy a, dia mamaly fity anahy izy, mamaly soa anahy izy. Dia mivavaka koa Andriamanitra hoe ilay resaka patience a, ilay resaka confiance aminao. Ampio izay Tompo mba hitombo amin'izany confiance izany satria indraindray moramora kokoa ilay hoe mi-s'occuper ianao hoe misy zavatra atao dia ity atao dia ity atao dia mba ohatran'ny hoe manana misy an'izay izay hoe mandroso izany e. Na tsy mahita résultat tangible ary ianao eo no eo fa ohatran'ny hoe mahatsapa ianao hoe misy zavatra atao dia ohatran'ny hoe mba mandroso aza izany. Fa indraindray a tena izay mihitsy ilay mila atao hoe mipetraka fotsiny dia miandry a, dia mahatoky hoe ianao no hanao izay zavatra niteneninao hoe ataonao. Dia mba hitombo amin'izany izay Jesosy a, hoe afaka manana fitsaharana eo anatrehanao, manana fitsaharana hoe rehefa niteny ianao hoe ity ny ataonao a dia tanterahanao ilay izy. Afaka hoe mba tsy hanaiky ho perturber ny tahotra izay, tsy hanaiky ho ampitahory n'iza n'iza na feo inona na feo avaiza hoe tena marina tokoa ve izany, tena hitranga tokoa ve izao. Fa Andriamanitra tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao ianao a, dia rehefa niteny ianao a dia tanterahanao ilay izy. Tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy olona hozy izy ka handainga, tsy zanak'olombelona izy ka hanenina, fa rehefa niteny izy dia toviny ilay izy, tanterahany ilay izy. Dia mivavaka Andriamanitra hoe ampio izay mba hitombo amin'izany confiance izany a, izany assurance ao aminao izany a. Hitanao koa zavatra rehetra nozaraina teto a, mba tsy ho teny mandalo fotsiny ilay izy Jesosy, mba tsy ho teny hoe hienoana fotsiny a, fa mba hanana an'izay fo mankatoy izay ny tsirairay a hoe ok ary any aho izay izany no tenin'Andriamanitra, izay izany no tenen'Andriamanitra hoe principe hitondrana ny fiainan'ny olombelona, dia mba hoe hankatoy izay hoe hanaiky hiara-hiasa aminao izay anatin'ilay zavatra rehetrarehetra. Dia mivavaka hoe plus mandroso ny olona dia ataovy tena hitany, sokafo ny mason'ny tsirairay Jesosy a, tena ahitany ilay hoe mety tsy misy tsy ampy na inona na inona. Me mandroso a, me misy zavatra tsy mila angatahako akory dia tonga ilay izy rehefa nitombo a. Afaka Andriamanitra hoe amin'ny anaranao Jesosy a mandidy ny fanaratsy rehetra manajamba a, izay mahatonga anay tsy mahita hoe efa nisy fandrosoana ohatr'izao, efa nisy fandrosoana ohatr'izao, efa nisy zavatra ohatran'izao nitranga, efa nisy zavatra ohatran'izao nitranga, ity zavatra ity tsy nitranga taloha dia izao ilay izy mandeha. Afaka Jesosy hoe tena hoe mba hahita izay Jesosy an'izay zavatra hoe efa ataonao fa tsy ilay hoe mbola misy an'ity tsy tanteraka, mbola misy an'ity tsy tanteraka dia hifantoka amin'iny foana. Dia misaotra Jesosy eo. Amen. Inona moa misy zavatra tiako tantara kely.
Le resaka hoe développement-na caractère dia indraindray tsika ohatra mieritreritra be anatin'le izy hoe za zany mila miezaka be ao anatin'le izy mba ho tonga am'le mba ho afaka zany le toetra le tsy mety e. De za te hiteny anatin'le izy hoe le izy a collaboration le izy entre anao sy Jesosy. Misy an'le teny iny hoe Jesosy hozy izy ny voaloboka de antsika ny sampana. De ao amin'iny izy miteny hoe zay sampana ohatran'ny hoe mamoa de amboarina hozy izy mba hamoa bebe kokoa. De ao anatin'le izy zany a tsika rehefa amboara de Jesosy no manamboatra antsika fa tsy hoe tsika no tena marina hoe mila miezaka tsika fa zay le izy hoe misy collaboration zany ao anatin'le izy hoe misy part antsika anatin'le izy de misy part an Jesosy koa. Rehefa ohatra tsika tena mangetaheta hoe te hiova anatin'le izy zany de Jesosy manome fahasoavana antsika ahafahantsika mitombo anatin'le caractère igny zany. De zay no tiako entanambavaka fanampiny koa moa zany anatin'le teo. Ok. Bon. Jesosy io misaotra anao zay Jesosy ny am'ty live ty a. Misaotra Jesosy ny am'zavatra rehetrarehetra zay niresahana teo a. Misaotra anao zay Jesosy a fa rehefa mamoa zay Jesosy de anao mihitsy Jesosy no mirotsaka hikarakara anay a, mi-développer anay a, développer ny caractère anay de misaotra Jesosy ny am'zany fahasoavana zany. Teneniko Jesosy le izy hoe fahasoavana na de marary ara satria ianao Jesosy te hahita anay hoe hamoa bebe kokoa de zay ny antony hoe tsy maintsy hanaovanao hikarakaranao anay a, tsy maintsy hanamboaranao anay a, satria ianao te hahita anay ho hamoa bebe kokoa. De mivavaka Jesosy tena hoe ho zany Jesosy ny vision aty anatinay rehefa mahita an'le développement de caractère hoe ianao te hikarakara anay a, ianao te hahita anay hamokatra bebe kokoa ny anton'izany zavatra zany. De meo anay Jesosy ny hery ao anatin'le izy a. Marina Jesosy hoe marary le izy a fa meo anay Jesosy ny hery ahafahanay tena hoe mijoro ao anatin'le izy a, ahafahanay tena hoe mi-recevoir an'le fanamboarana. De mivavaka Jesosy tena hoe hisy dépendance Jesosy ao. Hidépendre aminao zay ao anatin'le izy fa tsy hoe hiezaka amin'ny herin'ny tenanay zay hoe hanamboatra an'le caractère fa tena hoe hidépendre aminao, hanontany anao foana hoe inona Jesosy no tokony atao a mba ahafahanay tena hoe mi-développer an'le caractère de hanontany an'zay zay Jesosy de mivavaka tena hoe hiteny koa ianao Jesosy hoe zao le zavatra tokony atao a, ty le zavatra mila amboarina, ty le action mila atao mba ahafahanao hoe mitombo anatin'iny zavatra iny. De mivavaka Jesosy tena hoe hoentinao anatina épreuve mandeha ohatran'ny hoe graduel tsara zay Jesosy hoe mandeha tsikelikely anatin'le izy a, ahafahanay mitombo tsikelikely fa tsy hoe tonga de zavatra ngeza be Jesosy no no eo anatrehanay. De misaotra anao Jesosy fa ianao Jesosy manana ny vision amin'ny zavatra rehetrarehetra de ianao mahalala hoe reto zavatra reto no mila karakaraina ahafahanay miditra ao anatin'le zavatra notononao de misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny toetranao amin'ny maharay a, hoe tsy manome zavatra tsy ho zakanay ianao fa tena hoe important aminao Jesosy hoe zakanay le zavatra teneninao hoe omenao anay de zay vao raisinay le izy. De misaotra Jesosy ny am'zany fitiavanao anay zany a, satria fitiavana Jesosy matoa de hoe amboarinao zay mba ahafahanay miditra ao anatin'le promesse noteneninao anay. De misaotra anao zay Jesosy io. Amen. Amen. Ninahy zany ny prépako a tsy de fampianarana loatra le izy fa plutôt hoe fampaherezana. Zavatra hafa mihitsy zany saika ho teneniko a. Tena marina naherery vaika be zany le prépako voalohany de tonga le ilay vomaly le étude biblique le niteny hoe fahasoavana na fahasoavana de ohatran'ny hoe nidévier Jesosy avy teo am'zay aho hoe non tsy zany hozy izy le tiako hoteneninao a. De misy ten'Andriamanitra maromaro tiako zaraina amintsika fa ohatran'ny hoe zay fotsiny tsapako hoe misy olona mandalo an'ireto zavatra reto a de ohatran'ny hoe mila fampaherezana anatin'le attente-n'le promesse. Jerentsika voaloha aloha Hébreux 9:10 hatramin'ny 15. F'Andriamanitra hozy izy tsy mba tsy marina na adiny ny asanareo sy ny fitiavana zay naseho anareo ho voninahitry ny anarany raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompy ihany.
ary mbola irinay ianareo rehetra samy anioza amin'ny fahazotoana izany mba azon'ny fatokiana be ny amin'ny fanantenana hatramin'ny farany, mba tsy hiketraka ianareo fa hanahaka ireo mandova araka ny te-fikasana ny finoana sy ny faharetany. Ohatran'ny hoe tsapako Andriamanitra izany miteny amina olona eto androany hoe tsy hoe miteny an'izany rehetrarehetra izany aho izy hoe misy process de ohatran'izao mila amboarina sy ny sisa de hoe tsy hitako le zavatra efa ataonao. Zaho izy tsy manadino ny asanao tsy manadino ny fitiavana izay aseho anao aho izy voninahitry ny anarako. Tsy manadino aho izy rehefa manompo ny olona masina ianao izy sady mbola manompo ihany. Hitako daholo le zavatra ataonao rehetrarehetra iny. Fa androany nefa Andriamanitra te hiteny hoe tsy mijanona le izy na reraka ary ianao tsy mijanona le izy fa mila courage ianao zany hozy izy hoe tohizo hozy izy izany fahazotoana rehetra izany mba ahafahanao mahazo an'le fatokiana be an'le fanantenana mba tsy hiketraka ianareo hozy izy fa hanahaka ireo mandova araka ny te-fikasana ny finoana sy ny faharetana. De 17 hoe fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azony hanianana de nihinina tamin'ny tenany izy ka nanao hoe hiтай anao tokoa ary hamaro dia hamaro anao. Ary arak'izany rehefa nahatra tsara Abrahama de nahazo ny teny fikasana. Androany Andriamanitra izany te hiteny amina olona hoe hiтай anao hozy izy. De mety hoe tsy de hamaro anao mety hoe tsy mbola hitanao le izy androany. Mety hoe tsy mbola hitanao le izy eo amin'ny fiainanao izao. Fa nefa ny Andriamanitra izy efa nianinany amin'le izy ary arak'izany rehefa nahatra tsara Abrahama de nahazo ny teny fikasana. De io zany tena tiako zaraina anatin'le izy hoe Abrahama hozy izy tsy hoe naharitra izy de tsy nanao erreur. Tsy hoe naharitra izy de hoe tsy nisy fotoana mihitsy izy hoe reraka na hoe ketraka tanatin'le izy hoe aiza ihany ary le teny fikasana. Fa tao anatin'le fotoana hozy zay zany zavatra nananan'i Jesosy anahy hoe tao anatin'le fotoana hozy izy hoe nanao erreur izy de namindra fo taminy nanana an'izay mahazo feno compassion zay hozy izy nijery anazy. De misy an'le ten'Andriamanitra moa any amin'ny Luka fahaenina angambany iny? Ie, Luka 6:36 hoe ao ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny renareo mpamindra fo. Soyez plein de compassion hozy izy comme votre père est plein de compassion. De nisy taona tenin'i Jesosy an'izay hoe mila manana compassion ianao mijery anao hozy izy. Manana an'le maso feno compassion ananako mijery anao de ohatran'izay hozy izy no tokony fijerenao ny tenanao. Fa aza masika be amin'ny tenanao hoe mila miezaka be aho zany, mila tsy isikanina mihitsy aho zany, mila ohatran'izao aho zany, ohatran'izao aho zany. Fa Andriamanitra te hiseho aminao hoe izy ny rainao de mikarakara anao izy. De misy teny any amin'ny Isaia, misy teny anankiroa tiako jerentsika. Isaia 46 andininy faha-efatra aloha anankiray. Na de mandra-pantitra aza hozy izy de tsy miova ary mandra-pahafotsy volonareo de izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izany nanao ka izaho no hitrotro, eny izaho no hitondra sy hanafaka. Te hanana an'ity zatria zany hoe indraindray rehefa mitombotsika lehibe de miala izay ohatran'ny hoe sensation hoe zazakely trotroin'ny rainy, trotroin'ny ray aman-dreniny zany e. Fa ohatran'ny hoe ianao le olo-dehibe de ianao mila miasa, ianao mila pourvoir ny zanakao, ny olona manodidina sy ny sisa. De adinontsika le sensation le hoe makaina fotsiny eo amin'Andriamanitra, le hoe izy no manao an'le effort zany hoe mitondra anao izy. De te hiteny an'izay aho antsika androany hoe mety hoe reraka ianao anatin'le hazakazaka, mety hoe reraka ianao, mety hoe manao erreur ianao sy lafaka ianao, kivy ianao na ketraka ianao fa Andriamanitra androany te hiteny anao hoe zaho hozy izy no misahirana, zaho hozy izy no hitrotro, zaho no mitondra sy hanafaka. De aza manisy pression be amin'ny tenanao zany hoe za tena mila matanjaka foana fa Andriamanitra mba te haneho an'le voninahiny aminao, mba te haneho an'izay izy hoe iny aho fa nanao an'le zavatra, iny aho fa za nanao an'le izy, tsy hoe ianao niezaka be fa za fotsiny amin'izao satria tiako ianao, satria zanako ianao. De any amin'ny andininy fahasivy izy moa miteny hoe tsarovo ny zavatra taloha izay efa lasa ela hozy izy. Le asan'Andriamanitra io zany. Fa zany Andriamanitra ka tsy misy hafa, zany Andriamanitra ka tsy misy tahaka ahy, izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary manambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory. De le manao hoe ho toy ny fikasako ary efaiko ny sitrapoko rehetra. De te hampahery anao aho zany androany hoe mety hoe reraka ianao mety hoe mahatsiaro ianao hoe makaiza ihany ary izy ity Jesosy, ohatran'ny hoe tsy hitako mihitsy le izy, marina fa hoe eo le fampianarana hoe izao indray zany ny atao, fa ohatran'ny hoe reraka zany ianao indraindray tsy mahita an'le fandrosoana, tsy mahita an'le accomplissement le teny. De androany Andriamanitra te hiteny anao hoe
Zaho ozy izy le manao hoe ho toy ny fikasako, efaiko ny sitrapoko rehetra. De courage ianao ozy izy fa ambarako aminao ny farany hatramin'ny voalohany. Mbola vao manomboka le aventure de efa miteny anao aho hoe zao le hitranga de courage anatin'le izy. De ny verset anankiray, ny passage moa zany le tsy hoe verset zay jerentsika Isaia 63 manomboka amin'ny andiny fahasivy. Tamin'ny fahoriany rehetra ozy izy de nioroko izy, ary ilay anjely nitavany namonjy ireo. Ny fitiavany sy ny famindram-pony nanavotany azy, sy ny nivimbinany azy ary nitondrany azy tamin'ny andro taloha ela rehetra. Tiako hiditra tsara ny anatinao zany zay hoe tamin'ny fahorianao rehetra de mioroko izy. Tsy hoe Andriamanitra any ambony be izy de moramora aminazy miteny anao hoe mila matanjaka, mila mi-persévérer, mila mi-endurer le fahoriana, fa miaraka miory aminao izy anatin'le zavatra atrehanao. De ny fitiavany sy ny famindram-pony ozy izy nanavotana azy. De tsy haiko hoe Jesosy tena mivavaka aho an'ireto olona izay manatrika an'ity live ity androany hoe atsapany izay fitiavana sy famindram-ponao izay izy. Tena ho tsapany tsirairay hoe tsy ny performance anao, tsy anao manana 10 sur 10 ao anatin'le zavatra atao no hoe mahatonga an'Andriamanitra hoe miasa. Fa le fitiavana ozy izy sy ny famindram-pony anavotany. De mbola miverina foana le thème hoe mivimbina anao izy mitondra anao izy amin'izay alehanao rehetra. De andiny faha 1/10 ary ny olony de natsiaro ny andro taloha ela de ny tamin'ny Mosesy. Raha tsy mbola manana expérience personnelle ianao miaraka amin'i Jesosy hoe ny zavatra lasa taloha zany hoe ahafahanao mieritreritra inona ny efa nataony de taddio jereo ny anaty baiboly. Io ny zavatra taloha zany hoe efa nataon'Andriamanitra. De saintsainy le izy hoe zao ny zavatra nataon'Andriamanitra. Aiza le nitondra azy mba mpiandriondrona ozy izy niakatra avy tamin'ny ranomasina, aiza le nametraka ny fanamasiny tao aminy, de le nampandeha nisandry ny be voninahitra teo ankavana Mosesy ka nampisaraka ny ranomasina teo anoloany mba hanaovany anarana mandrakizay ho azy de le nitondra azy nitandrano lalina tahaka ny fandehan'ny soavaly any an-tany lemaka ka tsy tafitohiny izy, tahaka ny fidinan'ny biby fiompy ho any an-dohasanina nomezany fanahin'i Jehovah fitsaharana ho azy, tahaka izany nitondranao ny olonao mba hanaovana anarana be voninahitra ho anao. Androany manonona ho anao omeny fanahin'i Jehovah fitsaharana anie ianao. Tena hoe ho hitanao maromaro ny eo amin'ny fiainanao amin'ny zavatra atrehanao hoe izy no manao lalana eo alohanao izy no mitondra anao fa tsy hoe nao akory ny hoe mila mihezakezaka be hoe aiza re zany ny moyen ahafahako manasaraka an'ity ranomasina ity de andeha aleo zany ohatran'ny hoe hanangom-bola de aka machine na ohatran'izao sy ohatran'izao. Fa Andriamanitra manana lalana tsy takatry ny saintsika de te hanome fitsaharana antsika izy anatin'le izy. Andiny faha 10/10 mitsinjovy eny an-danitra ozy izy ary mijereny amin'ny fonenan'ny fahamasinanao sy ny vonahitrao. Aiza ny fahasari-piaronao sy ny asanao lehibe, fandevilevon'ny kibonao sy ny famindram-ponao de voasakana tsoampoka. Kanefa ianao ny rainay ozy izy fa Abrahama tsy mahalala anay ary Israely tsy mahafantatra anay. Jehovah ianao ny rainay ary mpanavitra anay no anaranao hatrizay. Tena zany le olona hoe ohatran'ny hoe matsiaro zay ozy izy hoe nakaiza le tananao, le fandevilevon'ny kibony amin'ny version hafa hoe profonde tendresse ozy izy. Nakaiza le tendressenao aminay, le famindram-ponao aminay, ohatrany tsy tonga aty aminay le izy ozy izy. De nefa ianao ny rainay ozy izy Abrahama tsy mahalala. Abrahama zany le hoe rainy mino. Indraindray ianao zany tsy manana an'le finoana tsy mahalala anao zany le finoana. Tsy manana an'le finoana ianao tellement ianao reraka amin'le zavatra atrehany. Israely tsy mahafantatra anay ozy izy de indraindray Israely zany ny anarana nomenan'i Jakoba rehefa hoe nitolona tamin'Andriamanitra izy. De indraindray ianao zany manana an'izay koa hoe tellement ianao reraka de tsy mahavita miady intsony ianao, tsy mahavita miezaka manao an'izay tokony atao ianao, tsy mahavita mitolona amin'Andriamanitra ianao zany. De anatina fotoana ozy izy Abrahama tsy mahalala anao Israely tsy mahafantatra anao de Jehovah ianao ny rainay ozy izy ary mpanavitra anay no anaranao hatrizay. De tsapako be fotsiny zany hoe important amin'Andriamanitra nanindry an'izay androany hoe za ozy izy te hiseho amin'ny oloko hoe rainareo ozy izy de na anaty moment hoe faible ary ianao de za ozy izy te hiseho hoe mpanavitra anao te hanavitra anao androany te hanavitra anao androany fa hoe manana zay repos zay manonona zay repos zay mihitsy aminao hoe tsy voatery hoe matanjaka be foana ianao, tsy voatery hoe tena hoe ohatran'ny hoe wow be foana ianao de misy an'izay ohatran'ny hoe tendu zany any anatinao zany hoe raha sanatria ohatra hoe manao erreur de fototra ve le tefikasana. Fa taddio Abrahama hoe izy ny rainy mino
nanao erreur izy tanatin'le izy, nisy taona izy nieritreritra hoe ty ngamba ny fomba hatateraka an'le zavatra nefa tsy zay le izy, fa Andriamanitra tsy ohatran'ny hoe nasika be taminazy zany tam'le izy hoe aiza le finoana e, fa rehefa tonga fotsiny le fotoana de naverin'Andriamanitra le teny hoe za hozy izy efa niteny hoe hanao an'izao de ho ataoko le izy, de ohatran'ny hoe te hivavaka kely en ce sens hoe mba hoe zay olona rehetrarehetra anatin'izay position zay amin'izao fotoana izao de mba hoe handray fampaherezana avy amin'Andriamanitra anie ianao Jesosy eo mangataka izay tompo hoe na iza olona izay mahatsiaro hoe reraka anatin'le fanaranao, reraka anatin'le hazakazaka, hozy izy le hira nihainoanay omaly hoe ketraka hozy izy ny finoako, de mafy loatra hozy izy le zavatra hatrehany, de tsy haiko Jesosy ohatran'ny hoe tsapako be zany zavatra zany hoe indraindray mahaketraka le zavatra rehetrarehetra, indraindray na hatramin'le fampaherezana ary hoe zao le mila atao, ohatran'ny hoe ketraka zany ianao hoe mbola misy zavatra mila atao indray, de androany Jesosy mangataka ho an'ny olona tsirairay zay anatin'izay position zay hoe reraka izy am'le zavatra rehetra mbola mila atao reraka am'le tsy mahita an'le promesse hoe aiza ihany mivavaka hoe mba hampahery azy anie ianao hoe ianao no rainy, te hanavitra anazy ianao, te hanome fisaharana anazy ianao de te hampahita anazy ny voninahitra ao ianao, afaka hoe mba hisy an'izay révélation zay ny Andriamanitra amin'ny tsirairay hoe te hivimbina, ianao no mivimbina, ianao no mitondra anay, ianao no mitrotro anay, na de mandrapahafotsy volonay arany de ianao no mitrotro anay, tsy hoe lehibe zay zao de mila matanjaka be am'zay zay fa hoe eo an-tananao zay zazakely foana, ohatran'ny hoe zanaka malala, ohatran'ny zazakely eo an-tanan'ny rainy de ohatran'izay foana zay hoe afaka mianta aminao zay, afaka miankina aminao zay, afaka manan-tena anao zay afaka hoe miandrandra anao zay Andriamanitra hoe na anaty faiblesse ary zay na mety hoe nanao erreur ary zay na solafaka ary zay na reraka ary zay hoe tsy mahavita intsony aloha za zao Jesosy de mbola eo ianao, de mijery anay amina maso feno famindram-po ianao de afaka tompo hoe amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny fanameloana rehetrarehetra miala eo amin'ny olon'Andriamanitra zany amin'izao fotoana izao tsy mahazo manisy pression diso toerana amin'ny zanak'Andriamanitra ianareo hoe tsy maintsy manao an'izao na tsy maintsy manao an'izao fa amin'izao fotoana izao mangataka Andriamanitra tena hiditra eo amin'ny olona fitsaharana avy aminao mahatonga anay hoe manana le hery zay ahafahana mandeha indray, manana le hery zay ahafahana hoe manohy am'le fahazotoana hozy le hébreu teo hoe manohy an'le hazakazaka, manohy an'le asa, le fitiavana, le fanompona, le persévérance sy le endurance, afaka hoe aoka tompo izany fahasoavana zay omenao anay zany hoe liberté mba ho faible hanome anay an'le hery hoe ahafahanay ho hatanjaka indray, ahafahanay hoe hijoro indray, ahafahanay hoe hiazakazaka indray, de misotranao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao, misotranao zay ny amin'ny hafatra izay omenao anay androany de aoka anie tena ho tonga nofo amin'ny tsirairay anie zany amen. Amen. Efa tafahoatra ny fotoana, azafady, lasa nihoatra kely le fotoanantsika androany. Bon. Misy fanontaniana ve misy sujet de prière ve raha tsisy de toa de hivavaka ho an'ny herinandro de amin'ny sabotsy indray tsika manohy ny étude biblique, jaona toko voalohany no misy atsika amin'izao andininy 19 hatramin'ny tsy haiko hoe hatramin'ny firy fa amin'ny sabotsy hitantsika eo hatramin'ny firy de ny live-tsika isaky ny alahady moa zany amin'ny fito sasany eto de misy replay any amin'ny Facebook raha ohatra hoe tsy naharaka hatramin'ny voalohany ianao ka te hijery an'izy hatramin'ny voalohany to de t'accompli foana ny anaranay na any amin'ny Facebook na atao amin'ny TikTok de Sujet de prière amin'ny ho avy tsy azoko tsara le tianao le sujet de prière hoe zavatra tianareo entina ambavaka de mety foana le izy zay zavatra omponareo fotsiny hoe entina ambavaka. De miandriandry kely aloha zany tsika raha hoe mba hamezana fotoana an'izay olona raha hoe misy te hanoratra. Raha ohatra nisy olona nanao intercession tamin'iny herinandro iny ka te hizara aminay de afaka mandefa message amin'ny MP eo anareo hoe inona ny zavatra nitranga.
Nisy olona manko zany fantatray ny resaka de hoe mi-payer prix koa izy zany tanatin'le izy. De mahafinaritra foana le mifampizara satria tsapanao zany hoe tsy irery ianao anatin'le izy de Mampandroso an'le finoana le izy. De le prix zany tantarain'le olona zarainy hoe manana entreprise izy de mikatso le asa hozy izy. De faly be hozy izy satria ohatran'ny hoe nahazo le fampianarana de hitako hoe nandaitra zany le zavatra natao. De misy koa moa zany ohatran'ny hoe zavatra fizika mihitsy ihainy tam'mivavaka de mahafinaritra zany le mahita hoe tsy hoe mankatoy moa zany hoe manao mettre en pratique le olona tsy hoe mihaino fotsiny hoe mandalo le live zany de falifaly eto zany mandray de sam'izay. De mahafinaritra koa le mahita anareo mitombo. Tena faly zahay anatin'le izy satria provoanay koa le izy hoe tsy very maina ny ainay tanatin'le satria zany zaraina aminareo ihany le izy hoe hozy izy Paul le verset tamin'ny farany iny hoe ankoatran'ny zavatra ivelany hozy izy de misy zavatra hatrehako fiainana, fiangonana. De anao zany rehefa le hoe mba te hampandroso ny olona de misy zavatra foana isan'andro mila payenao anatin'le izy, misy prix mila payenao anatin'le izy, fereta-tory tsy fihinanan-kanina indraindray de vavaka sy ny étude rehetrarehetra. De ohatran'ny hoe rehefa maheno avy aminareo zany zay hoe zao vokatr'le izy, ny zavatra ohatr'izao nandroso. De ohatran'ny hoe mba mampandroso ny finoanay koa le izy hoe hay misy zavatra mandroso zany anatin'le izy. De tsy haiko hoe ohatran'ny tsy ho avy angamba le sujet de prière raha ohatra hoe tianareo hoe personnel kokoa le izy de alefaso any amin'ny MP raha ohatra le zavatra iny kay. Hoe ny ho avy natao miandrina valina vizaha sy karama de ao koa nefa ny projet rehetra. Ok ary. Sao de tonga de atomboka ao ary. To de vavaka hatramin'ny semaine sa to Ok mety zany. to de hivavaka ho anao ho an'ny Tina de sady to de hivavaka ho an'ny herinandro koa. Zay sy misaotra anao zay zay sy ny amin'ny Tina misaotra anao satria tonga eto amin'ity live ity izy misaotra anao zay sy ny amin'ny sujet de prière an'io amin'ny resaka visa sy resaka karama de ny projet rehetrarehetra. Vavaka zay sy mba tena hoe ianao zay sy ny asa ao anatin'izany ianao ny hibenirany entreprise-ny hibenirany zany visa zany ianao. Vavaka zay sy tena hoe hisokatra ny lalana rehetrarehetra fa zany visa zany ho valide ho valide de mba tena hoe aoka ho fantany zay sy hoe ianao ny asa tao anatin'le izy hoe ianao no mikasika an'le démarche rehetrarehetra tany ambadika tany mba ahafahan'izany hoe hisosa tsara de misaotra anao zay sy ny amin'ny fiainany vavaka zay sy tena hoe ianao koa ny hampahery anazy ao anatin'izany fiandrasany zany mba hampitombo ny persévérance any koa ianao zay sy anatin'izany de mivavaka zay sy ny amin'ny herinandro ny amin'ity herinandro vaovao zay diavana ity misaotra anao zay sy fa mbola tsy nandao anay ianao hatramin'izao de zay zay sy mino hoe ianao tsy andao anay nahafoanay izany de mivavaka zay sy ny amin'ity herinandro ity amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataonay tsirairay avy ny asa aman-draharaha tsy haiko raha ohatra hoe mbola misy mianatra mba tena hoe ny tananao zay sy tsy hiala eo aminay de tena hoe hisy an'izay fanahinao zay sy hikasika de ahatonga ny zavatra rehetrarehetra hoe hilamina hisy fiadanana manokana zay sy ao anatin'ny problème rehetrarehetra mba tena hoe na eo raha zay sy ny tafiotra de hisy an'izay fiadanana zay foana zay sy hanjaka aty anatinay ahafahanay mandroso de eo anay zay sy ny hanana confiance totale aminao amin'ny zavatra rehetrarehetra satria ny zavatra rehetrarehetra de sous contrôle anao de misaotra anao zay sy io amen. Amen. De misaotra anareo reto naharitra hatramin'ny farany tahiny Jesosy daholo. Tahiny Jesosy.